Tejimbavao hafa tanteraka kosa indray dia antenaina amany olona ny fitohanana lavareny amin'ny lalam-pirenena faefatra iny manomboka eo Ambobao hatrany Talatamaty ny ampandalana vaovao izay vao avy natolotra ny commune Talatamaty tamin'ity androany ity. Natolotra androany sy ny ampandalana vita PV mirefy 520 metatra ampahany amin'ny lalana amin'ny total kilometatra mahery izay ampitoy ny commune Talatamaty amin'ny commune Anteroka. Natao indrindra mahana ny fitohanany fifamoivoizana lavarendy amin'ny lalam-pirenena faefatr'iny ity lalana vaovao ity araka ny fanazavana entiny ben'ny tanàna ny dokotera Radora Zafindratsimba. Zaya tamin'fotoanandro dia mahatratra eo amin'ny 2 kilometatra sy 600 zany izy boka tsara ary amin'ny arabe ary amin'ny efa mazana Anteroka fa efa nisy apahany vita tamin'ny projet AFD dia nisy fahapahany anakoho efa vita fa ny apahafarany zany hoe natratra eo amin'ny 450 mètres eo zany no tsy vita dia tamin'ity an'ity dia ny 215 mètres ny ambony zany no faina manaraka izay fisorana sady vadakana satria efa nanaika zareo ny hanao an'izy. Ny CCPREAS sampany iray ao amin'ny ministeran'ny teti-bola no namatsy vola ny tetikasa ary ny fikambanana safidy kosa no nanatanteraka ny asa fanamboarana. Miankina be amin'ny entretien zany satria ratolotra ny tokotany sy ny commune zany zao dia anjaran'ny tokotany sy ny commune zany mandray an-tanana tanteraka ny fikojakojanany lalana zany aveo. Naneho fankasitrahana izao fanomezana izao ny filan-kevitra munisipaly ny Talatamaty izay tarihindra Matour Jacqueline Delmotte ary nanamafy ny fitandrona izao fototra-avitrasa izao mba hateza. Satria etonareo koa ty nenay commune national entreprise fa nareo zany zao ny tena anana asa lavabe. Mbola mitoy ny asa fanamboarana ity lalana mirefy 1 kilometatra mahery ity ary heverina ho vita tanteraka ao anatin'ny efa-bolana manaraka.